ampahery ny vahoakanao ary tsy ahery Jesosy eo le fahitampitiavy any an-danitra, le voninahitr'Andriamanitra meo anay le fanany fifampitohany, indrindra Jesosy eo le révélation avy aminao no ka ikoriny eto amin'ny efitrano indray androany. Na izy na izy ao anatin'ny olana zay lazay saribahana fandaran'i Jesosy nanonako amin'ny anaran'i Jesosy nanonako fanafarana, amin'ny anaran'i Jesosy zay fatorana eto amin'ny fiainanao vahana androany. Ny tompony anomenao hery, anomenao fahasoavana, tombonao ny mpavelomana sy fitahina lehibe amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka Tompo, mitenena aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao, mampianara anay, sokafo Tompo le maso patakaranay, le maso pananay, indrindra ny fandrenesana ra-panahy mba hiditra ny anatina ihany ny teninao. Matoky a Jesosy fa nizaniza tonga eto amin'ny toerany ty androany tsy misy hiala maina satria eto ny fanatrehanao. Misaotra Tompo, ianao l'Andriamanitra ny zavatra sarotra, ninona fahasarotam-piainana tonga eto androany hovahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Matoky a Jesosy fa anao zava-mahagaga misy ambatan'olona ianao, aneo ny voninahitra amin'ny fiainanay ianao, rakofako amin'ny ranao Jesosy eo ity fotoana androany ity. Mankasitraka fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka maso toerantsika rehetra. Amen. Miarabantsika rehetra tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra iray androany. Ho ataon'Andriamanitra loha ranom-pitahinana ianao, amin'ny alalanao no hitahiny tompony ty fiangonantsika ty. Tsy mba tianao ve zany? Amen. Mbola tiakany mamerina fisaorana ho anao zay nanokana ny fotoananao eto androany. Misaotra betsaka ny amin'ny safidiananao eto iziona amin'ity takariva mpitahina ity. Manentana antsika mba samby hiditra isoratra anarana ny amin'le école des solutions. Marina hoe misy écolage be enana izy, fa kosa raha ny résultat ho azonao ambadika lesona io ngeza be. De mba samy mba miprofite fotoana amin'ny 29-30 juillet ho avy zao de etitsika no mianatra. 29 io andro zoma izy io de ny 30 andro sabotsy. Maraina manomboka mivalora, de ny après-midi amin'ny 2 tolakandro. Toerana zany tsy miova fa eto entany namanao zay mbola fantatrao hoe mba tokony hianatra. Tsika zay mba tia hanangana orinasy, anao zay mitarika olona, anao zay manana labotiky, anao zay manana activité atao tongava fahatoro anao zany fomba ampiroboroboanao an'le izy, ny fomba ahafahanao mampitombo ny ampelantananao, fomba ahafahanao miainga avy amin'ny tsy misy lasa manana ny ambiamby. Misy droit tsy maintsy pehena moa anatin'le satria misy boky zay natontatsika manokana mihitsy mba hoentina hozaraina amintsika rehetrarehetra zay mianatra. Zany hoe ho an'izay mianatra zany de gratuit le boky. Fa après ny fianarana io mbola hojerentsika hoe ohatrina moa ny kony le boky de ho amidy amin'ny vidiny mirary de mirary de mba samy misitraka n'izany daholo antsika rehetrarehetra apiziony. De ny saram-pianarana zany mandritra ny 2 andro dia 50 000 ariary na 250 000 francs. De ny zavatra hita ao anatin'izay sady mahazo an'le boky ianao no misy koa eto fiarahano sakafo an'izay mody lavitra. Zany hoe fa namombana sakafo zany, fa ho an'izay tsy maintsy mody tsy forcé zany le hoe hisakafo eto, fa ho anao zay mianatra zany de manana droit anao misakafo eto rehefa atoandro, ho an'izay mianatra ka nandoa écolage. Amen. Zay zany manentanina antsika rehetrarehetra tokony antsika jiaby reo samy mianatra agnatin'ny raha zany. Satria ato amintsika le izy ohatrany mampalailana ohatra olona avevelany ndraiky no mameno ny trano fa anao tompotrano tsy hita. Tongava fa tsy hanenina ianao ary ahita vokatra tsara satria izara zaho amin'io reo karazana traikefa sy ny lalana zay efa nitondrano tompo anahy, reo karazana expérience zay iainako omeko anao mamem-pona amin'ny sarany 5,000 ariary. Ny zavatra antony mba anaovantsika nio etsika io zany de mba hividy fitaovana vaovao tsika, vidy matériel vaovao zany indrindra ny caméra, ny appareil photo sy mety sisa manarakaraka anazy eny. De mba manentana anao zany ampitiavana mba mividiana am'le billet tsika indrindra le babaty moa zany lozaraina amin'io fa tsy billet de mba samy mba mividy. Asena anao tsy afaka mividiana ho an'olona, mba mampianatra olona anao mba fitahina ho any hafa. Ary tsy maintsy mahazo amin'le boky za zay mianatra de mba mandray sanjara mba samy mba miditra ao anatin'le fianarana.
Dia misoratra anarantsika rehefa mirava amin'ireo plaintontsika reto a, azadino mametraka ny numéro telefône zay efa manana moyen moa zany ka hoe tonga dia paye Nicolas dia efa azonao paye na avy hatrany. Vonona dia vonona ny lesona zay ho zaraina amintsika amin'io, ary tamin'ny alina zay tegna tsy natory mihitsy miprépare an'io zavatra io foana no natao a, sady nagnamboatra boky satria mividy fitaovana vitsivitsy zay tsika nanontana amin'ny boky rehetrarehetra dia efa vita izy ao a, sorana ny tompo. Afaka fotoana foy zany ho isy boky be da be hivoaka amizay aty ziona zay nisoratan'ny pasteur David. Dia afaka misitraka ny izy ianao a amin'ny fotoana rehetrarehetra zay ilanao anazy. Ka tsara ihany mba atoro antsika rehetrarehetra zany a, dia sady mba entano zay mba olona fantatrao namanao atoroy anazy fa mbola tsy tara. Donc zany a, amin'io semaine ambony io a mbola mandeha ny fisoratany narany satria le izy amin'ny le 29 vao manomboka 29:30. Eto zany ny toerana ianarantsika amin'io. Ho an'izay sanatria tsy afaka magnatika, ohatra zany zao misy mpiaraka amintsika ny Ampitananomasina mpiara-mivavaka amintsika efa eto amin'ity Facebook sy YouTube aty ihany no mba agnarany zareo atsika. Ho an'ireny olona reny zany dia misy code Zoom zay ndray zaraina. Raha misy fianakavianao zany Ampitananomasina asio mividy an'le code Zoom izy. Amin'ny alalan'ny Zoom izy no mianatra, eo izy no mijery, eo izy no manaraka le lesona, tsy any direct ohatran'ity zany lesona amin'io satria perte kosa zay mba nandoa écolage nefa ny alefa direct ndraiky le raha, tsy aleny dokotany raha fogna dia samy zazy raiky fogna taketo. Karan'izay le izy a, dia mba ialagna amin'izay zavatra zay dia mba tsy atao any direct ohatran'ny mahazatra zany izy amin'io fa Zoom no andeha ampiasaintsika. Dia entanina zany ianao a mba handray anjara sy amporisika olona handray anjara. Manomboka rapitsy koa misy karazana flyers zay ho zaraina. Dia raha ohatra ka vonona ianao a dia afaka mandray le izy eto misy flyers zay ho zaraina, ao no misy alinindininy amin'ny zavatra ianarana. Dia misy publication koa ataontsika ny amin'ny Facebook any. Manentana antsika zany efa manaraka nyregny pagetsika amin'ny Facebook regny a, mba azadino zany mba mipartage an'le izy. Zay fotsiny mba ataonao partagenao le izy. Fa nendray dia mbola tsisy mipartage le izy nefa mba be da be n'olona voakasika Jesosy amin'ireny torotenitsika regny. Ary tsy ampoizinao fa possible isipanao le maditra be igny vokatry le partagenao igny mampivoafo anazy. Anefa sao dia misy vingy zany magnano carillon igny tsy akato akory le izy fa akato. Da iny tompo ianao. Mety misy olona fantanao any tsy mety mivavaka, resinao latra ny am-piangonana tsy mandeha, mba andefaso an'le vidéotsika eto izy, partagenao aminazy io, ho hitanao fa iovafo izy. Amen. Dia rehefa mba magnano commentaire anao, aza atao amenina foana fa le raha regninao ny koragn'ny pasteur sorato amin'ny fitezateny fohy. Misy fotoana zany zao mampahery hoe ny anionao tsy mamaritra ny hoavanao, dia zay mba soratanao teo. Ny antony mba anoratanao amin'le commentaire dia satria be da be n'olona tsy manana moyen hividianana méga. Maro n'olona tsy manana wifi an-trano, dia mba iny commentaire anao iny no vakiny dia azo no azy le zavatra tiatsika ho resana tagnatin'ilay toriteny. Azonareo ve le izy? Tsy filambaniny akory le fagnirako hoe partage hoe commenté hoe ataovy j'aime, fa misy olona zany tsy manana moyen hijerena vidéo, raha vao vidéo lava be dia any amin'ny commentaire agny izy mba misisiky. Jerevany iny dia raha anao zany mba magnano commentaire amina fehezanteny mazava tsara dia moramora amin'olona mba mahazo le toritenitsika. Amen. Sorako betsaka ny ekipantsika ato amin'ny communication fa miezaka zareo a le toriteny eto igny résumé zareo ndraika amin'ny page jeune fraise anao dia ataony zareo soratra le izy fa tsy vidéo ohatran'ity, mba ialagna amin'le olona sasany tsy mahafaka mijery vidéo en direct dia any amin'ireny ndray izy mba mijery. Ka mba miangavy fiara-miasa aminao za zany a, ny fiara-miasa atsika dia hipartage ny vidéo. Be da be ny namontany anao hoe zay zao pasteur karaha tsy mahazo an'le en direct anao tsony satria page no ampiasaiko zao fa tsy le compte Facebook tsotra tsony fa page David Rakotonandrasana. Manao costard gris zay le izy ao, page David Rakotonandrasana. Dia ianao zany raha miditra amin'le page David Rakotonandrasana mila miabonné an'le page ianao na manao j'aime an'le page ianao, dia manomboka eo ianao afaka magnaraka daholo zay activité atao. Satria ny activité tsika zany zao tsy ny en direct tsotra nataoko reny tsony fa any amin'ny page agny zany no rediffuser anazy. Ka ho anao zay namako amin'ny Facebook any amin'ny page ianao no miditra dia manaova j'aime, dia avy eo partageo zany le vidéo
dia mba asivy commentaire araka zay zavatra mba voarainao tompo anehitahinao amin'ity takariva ity dia asain'ny tompo zay izara lesona amitsika makasika ny atao hoe fiainan'ny mpandresy. Alleluia. Jovy moa mpandresy io anao karaha misy miteny ndraiky hoe vazaha anao fa tsy vazaha tainy Jesosy atsika jiaby fiainan'ny mpandresy. Misy taona zany nagnatoro atsika fa misy za fomba fiainan'olona mandresy zay fanao ny isan'andro fa indray mandeha isan-taona mba ataon'olona mahantra. Mampalahelo misy zavatra ohatran'izany zany amin'ny fiainantsika reo. Misy zavatra efa fataon'olona mpandresy foana. Misy zavatra efa fanaon'ny olona zay efa lasa lavitra amin'ny fiainany fa indray mandeha isan-taona mba ataon'olona sahirana. Ka ny atoroko anao ny any. Eto aloha za eto am-piandohana ny tegna fandresena amin'ny fiainana amin'ny fiarahana amin'ny tompo dia anao lasa mandova ny lanitra. Alleluia. Tsy misy varany loatra mandresy eto ambony tany nefa tsy tafiditry ny lanitra. Tsaroko foana zay tenina mpandinika anankiray zay tafaresaka taminay dia zay olo jiaby io nambarany misy cancer daholo. Gaga za tamin'izany magnino raha misy tsy amininao ozy fa olo jiaby ozy misy cancer daholo. Ino cancer nino za fa cancer ny fahafatesany. Ty za vao gaga hoe cancer ny fahafatesany. Ozy izy tena marina satria ny olona rehetrarehetra ozy mizotra mankany daholo ny fiainany. Na olo matanjaka be androany, na olona manam-pahalalana be androany, na olo manam-bola be io tsy maintsy maty. Marina sa tsy diso? Tainy Jesosy ianao. Misy cancer ny fahanterana ony amitsika dia cancer ny fahafatesany. Teo mba pronostikany tsy maintsy antitra olo. Hitanao zao madamo ankilanao mba votovavy taloha fa izy zao efa antitra. Tsy hoe antitra be karakory ndraiky fo. Zany edy izy. Ny fiainana ohatran'izany. Ny fiainana zany rehefa dia mizotra mankany. Jereo koa fa ny olona rehetra teraka tanao jiaby efa tsy tahitanao daholo. Ohatranao zao mitanisa zany hoe tamin'ny andron-drana valina zany. Zovin'olo tamin'ny andron-drana valina mbola velona. Mbo mitsangana koa romba rabeko manokana. Tainy Jesosy anenao. Efa maty daholo. Ny fiainana nefa revana tsy mifarana ao am-pasana. Dio tsara zany ny fiainana tsy mifarana ao am-pasana. Bela be manko mieritreritra rehefa maty dia vitatreo. Non, tsy mifarana ao am-pasana ny fiainana. Fa misy ny mandrakizay. Ambeny tenin'olo matetika le hoe repose en paix. Mandringa mpiadanana. Peace. Hoe zao sy ny sisa ambeny tenin'olona zany. Hoe mitsahatra olo ny fanahy. Ny tegna tiany ambara amin'io dia mitsahatra ao am-pasana. Ary regny olo mampiasa regny fihazan-teny mandria mpiadanana regny veriny fa midoko am-pasana koa izy. Ny akohony izy no miadana. Non, tsy mijanonao zany ny resaka fa misy le fiainana mandrakizay. Ary azadinontsika fa misy ny fiainana mandrakizay ary mizara roa. Maheno venao? Mizara anankiroa. Araiky any amin'ny lanitra mandrakizay, araiky any amin'ny elo sy farimy rehetrafo mandrakizay. Samy mandrakizay reo. Ny olona ihany koa dia tsy vatana io ihany fa misy koa ny fanahy. Jerevo rehefa manana problème regny moanao regny atsapanao hoe misy fanahy anao. Ohatranao nagnan'olo trosa godrogodren'olo amina vola anao dia remarque fa tsy ankibe tongotra anao marary izy koa anao takin'olo trosa. Sa tsy marary? Sa izovy ny gidigidreny olo amin'ny trosa dia ankibe tongotra anazy olo nangotsikotsiko. Non, tsisy vatana anao marary fa anatinao any maregny anao tena mijaly. Azonareo izy? Izy le maregny marary mijaly anaty io le fanahy io. Azonao zany? Anao raha tsisy vola, tsy bon-tagnanao mivonto. Fa regnao misy raha tsy alaise zany anatinao any tena ozonao hoe tsy normal zany fiainako zany. Satria misy fanahy ao anatinao ao. Alleluia. Ary io le tsy mety maty. Ka ny tegna mission tsy ny hoe hiditra eto ziona.
avy eo ray mandeha nagnirahan'ny tompo anaty hoe ampiditra anao eto ziona fa mba hampiditra anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Ka tiako dia tiako raha sady mahomby ianao eto, mahomby koa anao any an-danitra. Mandresy ianao eto, mandresy mandrakizay. Alleluia. Zay mahatonga anahy mampianatra le hoe fiainan'ny mpandresy, fiainanao zany. Tamin'ny maraina teo zany nampianatra hoe mba mitorivo amin'ny filazantsara, fa hoako any fotoana an-danitra ao misy grady ao, misy toerana agny anao mieritreritra anao mbô normal avy tambony tany tatoy nipetraka aloha ke ozy anjely miala ke malaky anao plasin'olo ke satria ao an-trano raiky ozy ny baiboly misy fitoerana maro, misy fitoerana maro. Dikan'izany anao izy koa mba nagnano asin'Andriamanitra tambony tany teto, misy toerana tsara miandrinao an-danitra ao. Anao raha mbo nanesy lahatra olo mivavaka tambony tany teto, misy toerana tsara miandrinao ambony ao. Amen. Alleluia. Ka azo atao tsara ny mamova ny fiainanao ao amin'i Jesosy. Amen. Efa betsaka ry avana nitranga zavatra nisy teto zay fa maro tambo isaina reo olona atao anatin'ny ranomaso lava, atao anatin'ny fahasahiranana isan-karazany, fa rehefa nivavahana izy mivoaka mpandresy izy. Tsy raiky tsy roa, maro. Fa izy mampalahelo foa matetiky le mandresy am'izy koa fa lasa zany raiky ifoterany, zany raiky atsangany fahavalo, dia raiky mampalahelo ne. Rehefa mba mandresy ny sasany fa tsy anao edy, tsy akizy dia zay mahatonga anao mizaka zay. Tsy anao. Misy sasany dia ohatran'izany. Teto zao ny androany devolina azy, fa keto ndraiky la zay misy kalaloro. Teto zao nanapahana ozo, nanasitranana aretin'azy, aketo ndraiky la zay misy raha hafahafa. Atao kory moa fô. Mahazo mikoragna dolo ny te hikoragna. Tain'i Jesosy ianao. Ao Genesis toko faharoa ambin'ny folo ao jerentsika ny fiainan'i Abrahama zay voalaza fa rainy mino. Izy io dolo mba mino an'Andriamanitra tonga eto mba tsangana ny tanany. Dikan'izany taranaky Abrahama ianao. Alleluia. Ty Abrahama dia voalaza fa rainy mino. Dikan'izany mba misy fotoana anao mandana mba mandinika ny tantaram-piainan'i Abrahama. Ndana mba mianatra ny lalana ny tondrasan'Andriamanitra ny Abrahama. Satria rainy mino izy. Ka raha mino ianao, izy zany babanao. Alleluia. Dikan'izany misy zavatra niainany mila mba ianaranao. Genesis toko faharoa ambin'ny folo ny andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Genesis toko faharoa ambin'ny folo ny andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia hahatonga anao firenena lehibe sady hitahy anao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ho inona tokoa izy? Ho fitahiana. Zany hoe nitanjon'Andriamanitra amintsika rehefa tsy hoe hitahy atsika fotsiny izy, fa isika mihitsy ny tiany ho lasa fitahiana. Exercice anefa io, resaka toe-po io, fa tsy hoe tonga dia lasa fitahiana ho azy fotsiny ianao. Dia ny anao mbola tsy manana ninonino, anao mbola ohatran'ny tsy dia ampikirina am-pelantanana, mianara mba manampy olo hafa, mba manaova exercice mba manampy fiainan'olo. Zany ny toerana tian'i Jesosy ipetrahanao mba ho fitahiana tokoa ny ianao. Ny raha ny ala tao amin'ny reny sy ny reniny Abrahama teto, ary ny tanjona tamin'io dia mba ho firenena lehibe sy ho loharanom-pitahiana. Mba teneniny kely amin'ny akaikinao possible hoe avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Alleluia. Amen. Zaho dia matetika miteny an'izany foana, aza mba magnambanimbany tegna anao fa tsy mbola hainao tanimboanao io. Mbola tsy hainao lalana itonan'Andriamanitra anao. Hitanao za mitoroteny aminao eto mampianatra anao isan'andro io dia agnisan'ny zazabe tambanivolo. Ozy le teny tanora zay hoe tambahoaksy. Ia, tambanivolo zany mipetraka. Ary tena hoe lehibe tany zay mahatonga anazy tsy mety mivady izy dahoetrika fo. Tain'i Jesosy. Arô nabe an-tegna ka le. Mba tiako hovagna izy ndraikindraiky fa tsy miherigna ka. Dia inona ny zavatra nisy? Dia tena hoe nitesaigna tamina klasy sosialy zay azo lazaina hoe antomotomony. Miainga tagnatina fahasahiranana.
fa raha mba anao manahita ny trajet miainako sy mitondra ny tompo anahy dia tsy mino ianao. Fa ny tiako ampahirezana anao na dia mbola tsisy ninino ianao androany aza magnaritoky ianao. Fa ain'Andriamanitra mamadika anao lasa firenena lehibe. Alleluia. Za zay tsy nagnampo andeha hitoroteny amin'olo karaha anao io. Za tsy manaletritritra ndeha hampianatra olo any ampitan-dranomasina eto Madagasikara. Za tsara mbola nagnonofy hitarika olona amin'ny tanan-dehibe karan'ity zany. Fa veriko hoe hidoko tambanivolo ta. Ny zavatra mba fanaoko taloha dia magnanika ambonina kininy ery. Dia mitazana tomobily vao tamatavy eto. Dia jiro tomobily mitilitra amboniny kininy io dia ino raha ataoko amin'io hoe tomobily anay. Zany fa dolanay tamin'izay. Mialanjany magnanika ambony vombarika dia magnano tomobily. Farina tsy tanto tamin'izany ilay za atao tsindosy. Tsindosy David hoy asainy mandroro avy ambony vombarika. Dia mandroro maloha. Tanatsara daholo fa talipao e. Tsy haiko nareo raha mba dolara karaha zany zay nataony. Tiako ampahirezana anao agnatin'izany dia hoe na dia avy amina kilasy farany ambany ary ianao efa ohatran'izany mihitsy fiasan'Andriamanitra. Za rehefa dia farana tiako izy koa misy olo sahirana tonga aminahy hoe tonga mivavaka akato satria reniko mafana be agnaty foko amin'ny anio voninany amin'ny olo ty ndraiky koa Andriamanitra. Satria za dia tagnaty fahasahiranana no nanenony tompony voninany. Iny Jesosy ianao. Zany nefa mahatonga anazy tsy misalasala magnome an'ilay loha-hevitra ngeza be hoe école de solution. Satria fa maro problème natreky. Tsy raiky tsy roa le mba niarahan'izy Jesosy ary mivahana. Dia andeho zaraiko aminao le teknika rehetrarehetra hoentina mamahana izy. Amen. Ka io Abrahama zay voalaza eto io dia tena lasain'ny Baiboly fa ray mino. Ary izy ihany koa dia voasoratra agnatin'ny sokajin'olona zay lazaina hoe manan-karembe. Nanana na izy azy zany Abrahama. Ka zay olona te hanana harena be, te hanana ny maizy azy, mba mianara amin'ny tantaran'i Abrahama. Ny zavatra hita tamin'ny Abrahama, i Abrahama dia voazaha toetra tagnatina tsy misy. Tamina zero voazaha toetra tagnatina tsy misy. Ianao zany raha te hiainga zany atao hoe fiainan'ny mpandresy zany dia manaiky zahagna toetra ao anatin'ny tsy misy. Azonao ve zany? Maro amintsika manko tonga dia mieritreritra hoe tonga dia za tokony gagné an'izao, za tokony azo an'izao, za tokony ohatran'ny rivo. Non, deparan'olo jiaby io mialohan'izy nisy avy tsy nisy manao. Mialohan'izy goavana avy kely manao. Karaha mamaky ny tantaran'i Abrahama ianao dia tegna voazaha toetra izy tamin'izany atao hoe miandry zany. Voazaha toetra izy tamin'izany atao hoe tsy misy zany. Mba imaginao fa après 5 taona zay nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, zay izy vao nahazo zaza raiky. Après 25 ans. Asa mba digninao valim-bavaka 25 ans zany. Tain'i Jesosy any ianao. Maro amintsika nefa rehefa navao 1 mois, 2 mois, 1 an tsy mety mahazo valim-bavaka dia fa tady veridala, tadokivy. Nefa ndahana mba imagineo ny an'ny Abrahama fa 5 taona. Tsy moramora ny nandraisan'ilay agnarana hoe ray mino. Satria voazaha toetra tao anatin'ny tsy misy izy. Amen na? Tsy mora riavana nanefen'Andriamanitra an'io Abrahama zay lazaina fa ray mino io. Tsy mora ny atongavanao amin'izany statut-na mpandresy zany. Tsy mora zany ahafahanao miditra ao anatin'ny cour des grands zany. Tsy mora zany atonganao lasa metsaka tantara amin'ny androm-piainanao zany, fa tsy maintsy misy fizahan-toetra ao. Tadio zany fiarahana amin'Andriamanitra tsy hoe amelina fomba raha jiaby, tsy hoe alleloia daholo, fa misy koa ny test madinidinika an'elanelany iny. Reny no ilananao mba hijoro foana, reny no ilananao hianatra foana mba amin'ny fahalalana ianao. Satria amin'ny fotoana raha vao amin'ny fahalalana ianao tsy mora kivy ianao.
Aleluia. Om Genesis toko faharoa ambin'ny folo ihany dia nandiny fa folo Genèse 12:10 amin'ny anaran'i Jesosy mivakito izao manao hoe ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama dia midina nakany Ezipta hivahiny any fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Izy teto ilay vao nalàna avy tany rao amin'ny babany, nalàna avy tamin'ny tany hoe atao firenena lehibe. Dia ino raha nitsaina anazy? Mosary. Mitovy amintsika indray tonga am-piangonana eto ianao voatsodrano fa ho paresy, voatsodrano fa ho vehivavy lehibe, ho lehilahy karahan'izao. Anao tonga tany rao miankariva ny badroko. Kivy tanteraka. Ino raha karanty Jesosy? Ino raha karanty? Vao masina tsara be ndraiky tanan'ny paster iny. I Abrahama teto zany raha tamin'ny plasinao dia mety niteny hoe sembo hangadrazy ny vola iny. Fa vakio ny Baiboly fa ozy Abrahama hoe dia nisainy ho fahamarinana izany. Dia nisainy Abrahama ho fahamarinana ozy izany. Amen. Vao eo nahazo profesia nefa jerevy ny zavatra nitranga fa lasa tany amin'ny tany feno mosary. Fa i Abrahama kosa tsy miala tamin'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra. Nendray ravana antsika mivavaka io miatrika zavatra mafy, miatrika zavatra maharary. Jerevinao Lazarosy zay nilazain'ny Baiboly fa sakaiza tsy foiny Jesosy, meilleur ami Jesosy, olona takaiky an Jesosy. Lazarosy zany tsy le olona hoe mivavaka amin'ny Jesosy fotsiny fa tena meilleur ami Jesosy. Andramon'ny Lazarosy Jesosy mivanta isanandro. Iry Lazarosy Jesosy dia olo mpisangisangy, mpisangetaka, mpikorana isanandro. Vao lasa kely nefa Jesosy niala an-tramonjareo, narary Lazarosy. Narary. Dia mba imagineo zany, raha ny fiarahamonina nahita angamba dia tafiteny olo mivavaka ko marary. Jesosy inga tsy manasitrany. Jesosy inga tsy zao. Fa mbola narary Lazarosy. Ary tsy vitany narary fa maty mihitsy. Yesu nteny moa ngamba nahazo an'io fianakaviana io fa tsy haiko tsony. Vava maigny moa mety nahazo an'io fianakaviana io fa tsy satria mba nandefa ihany zareo planton. Andeha nampafantony Jesosy marary mafy ka hoe zekazefy tsy atokisany oxygène fo mitaniny ananjy. Jesosy anao maivana. Azao satria riavana Jesosy Kristy dia tia mamaha olana amin'ny raha sarotra. Raha mbola le antonontonony lasa tsy hita izy raha hafa no hita. Raha nandeha tany zany Jesosy tamin'io dia mety niteny fianakaviana enjana be dans un sérum iny. Tsy zaka nitazony ingaty doliprane iny. Fa tsy hita mihitsy Jesosy. Fa izy le maty tsy vitany doliprane tsony. Dia teo amizay Jesosy vao nitsangana hoe ndao tsy kozy anangana anazy amin'ny maty. Dia natsangana Jesosy izy. Dia jereo fa zisky niany antsika mamaky an'izay tantara zay fo agnaty Baiboly hoe Jesosy Kristy nanangana an Lazarosy. Indraindray zany rehefa io problème amintsika tsy mety mivaha io. Izy zavatra vavahanao ndesinao mbavaka, anaovanao fanatitra ivavahanao mandohalika amin'ny tompo tsy mety mivaha io. Misy voninahitran'Andriamanitra tiany aseho. Aza mimonimony anao, aza manometsiny paster, aza manometsiny Zanahary fa mijoro foana. Neny Abrahama rangery avana 25 ans après vao nahazo hoe. I Lazarosy ngeky efa tagnaty fasany efatrano vao natsangana vitao hoe. Anao mbola tsy ampasany mbola beril, mbola valpenson. Fa iny Jesosy ianao ka mba matokisany tompo ianao. Ny antony inonao an'izany feo zany dia satria efa fotoana andeha mahaniny Jesosy olana anao zany. Alleluia. Amen. Ny ady mafy zay lalovanao tsy natao hafaty anao fa natao anehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Nenantsika io mandalo fanilikilia ailikilikolo atsika lasa agnaty ala, lasa aiza. Ndresako kely zany tamin'ny maraina ho an'izay teko tamin'ny maraina. Raha ny fanilikilia agnaniagnan'i Davida riavana tsy zakan'olombelona, tsy mba nipetraka tan-trano fa tany antsaha tany izy niandry niondry ny papany. Ary misy fotoana niondry
lasa naliona dia Davida malaka ny ondrigny ambava-leliona. Tamin'izay olona rehetrarehetra mijery zany dia hoe olo fadiranovan'i Davida, olona mijaly Davida. Nefa ravagna raha tsy niatrika an'iregny zavatra maro be regny Davida, tsy afaka niatrika Goliata. Maino anavy ianao? Matetika zany mahatonga anao mandalo épreuve, mandalo zavatra mafio, misy Goliata atrenao. Dia rehefa tonga io Goliata io, eo Andriamanitra ny voninahiny. Alléluia. Vokatry ny fagnilikilinan'i Davida tany agnaty ala no nazahoany an'ilay expérience hoe ny biby na ny zava-manan'aina raha vao voadona mafy amin'ny androny eto dia mora be ny mamono azy, mora maty. Ndray andro amin'izay ary nefa rehefa ny Goliata feno fitaovagna vy be daholo mandrakotry vatagna anazy. Fa teto amin'ny androny teto any misy goka kely, teto any misy nalalaka hely, tsy haiko style ino izy. Dia jereva amin'izay fa vao nijery fotsiny Davida hoe io fa misy lalana azo idirina amin'ny andriny, dia fa tsy tahitra tsony izy. Olo jiaby miteny grave Goliata enzany Goliata fa Davida namontany. Izy moa izy koa mahafaty izy ke ino moa kadô azo. Etrarehetra zany olo netrehitra fasa, olo netrehitra tany livainana, ty Davida namontany kadô. Da iny tompony ianao. Satria efa hita ny fomba iadivana amin'io. Taizany nahitany an'izany tany an-tsara tany amin'ny jalinazy tany. Alléluia. Tompany hitahy anao eny. Mitepika anankiray faharoa zay azontsika ianarana amin'ny Abrahama zay nandresy tamin'ny fiainany. I Abrahama ravagna dia mahay mandefitra. Mahay mandefitra. Anao io ve mba mahay mandefitra? Mba mavita mandefitra edy anao vao? Pasteur tsy andainga fo. Zay ko faraka tsy efako. I Abrahama dia mandefitra. Vakio dia ny bokin'ny Genesis toko 17 Genèse 13. Genesis toko 17 dia ny 17 ka hatramin'ny faha 1 raha mba ao baibolinao Genesis toko 17 ny 17 ka hatramin'ny faha 1 mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 13 ao ve Genesis tsika? Menina fo izy nefa izy pisy baiboly. Genesis toko 17 andiny 17 hatramin'ny faha 1 mivaky toy izao manao hoe dia niady ny mpiandrombony Abrahama sy ny mpiandrombony Lota ary ny Kananita sy ny Perizita ny tompony tany tao Kanana fa izay. Ary i Abrahama tamin'ny Lota aoka re mba tsisy ady amintsika roalahy. Enjana zany toe-po zany. Izy io zany rehefa ny fisandrantany tsy tonga amin'olo foana fa misy toe-po ao. Zany natonga ny onction ny Eli tsy ny ampitapita foana tamin'ny n'importe qui fa misy toe-po tao. Amen. Dia niady izy ny mpiandrombony Abrahama. Ary i Abrahama tamin'ny Lota aoka re mba tsisy ady amintsika roalahy. Na mpiandromby na mpiandro ny omboko sy ny mpiandro ny ombonao fa pirana isika. Motsy eo nolonao va ny tany rehetra masina ianao aoka hisaraka amiko ianao. Raha ianavaratra anao dia anatsimo aho, fa raha inatsimo anao dia anavaratra kosa. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatraminy akaiky ny Zoara fa azon-drano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora zany tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egypte. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roalahy. Tanao henjagna be le fahatsoram-pony Abrahama izy zao no nahazo an'le vision hoe ndao anao ariva. Dia mindesiny areta aminazy Lota fa mbola i Lota ndraiky nasainy safidy hoe fidio zay za tianao Lota, aiza tianao. Dia ny safidy tamin'ilay tsaratsara zany Lota ianao. Dia mba jereva hitoetrany Abrahama fa nandefitra izy. Ary ny tegna marina dia nino i Abrahama fa na aiza dia afaka mitahy anazy Andriamanitra. Zany anena tonga an'io e. I Abrahama zany dia nanana fomba fijery hoe na atsimo za na avaratra na andrefana na tsy nanana io Andriamanitra io afaka mitahy anahy foana. Zany fomba fijery zany mba ianarana. Alleluia.
zay natonga anazy hoe ray mino. Hitanao mahatonga ny olona anankiray tsy mahay mandefitra dia satria tsy tena mino n'Andriamanitra izy. 5,000 anazy marony ataon'izany 75,000 namaro atao rakarany, satria izy mieritreritra fa 75,000 ny tena fiainany, satria izy mieritreritra fa 10,000 ny tena valeur amin'ny fiainany. Fa ny olona mino ravana tsy mino 10,000 fa mino n'Andriamanitra. Dia tsy sarotra aminao mandefitra raha tena mino Zanahary ianao. Ary tsara ovy ataova anaty saintsika isanandro fa amin'Andriamanitra tsisy raha kisendrasendra zany. Matoa velan'ny tranga aminao raha raiky, misy raha tiana tongavanao. Anjaranao mandihy fô, anjaranao matoky ananjy fô, ataovy tompo zay ataonao fa za matoky anao. Mila mijoro foana antsika. Na mbakatramon'olo anao azakivy edina. Olo anjary tsy maintsy bakatramo. Na iny tompo anenao. Matono nangalaran'olo misy raha azo angalary. Na iny tompo anenao. Tadidiko dadilany zay rehefa matatron'ny mangalatra. Ino na volagny? Aza mihery eka ao zay ndeso ny azonao. Izy dia mamboly. Dia matetiky tratrany ake olo nangalatra. Tratrany ake misy olo mangalatra kondro, mangalatra ino, dia tratrany ake eo zay. Ino dia zay nataonao ke? Eo zay oleto karatsekaratsy ko. Ndeso arako le azonao izy dia azo mihery eky. Fa mitsy le fomba fijery. Iny tompo ianao. Io raha fa nanotoetra takiana raha tianao ianao mba hiaigna amin'izany atao hoe fiainan'ny mpandresana. Mianatra mandefitra. Mandefera amin'ny ramosenao. Mandefera amin'ny madamo. Amen. Kaya tsy nagana velona vehivavy. Lahilo. Misy raha kao. Mandefitra. Toetra mila ianarana eo. Amen na? Da iny tompo ianao. Raha tianao anao lasa loharanam-pitahina, mianara mandefitra. Alleluia. Fatelo ny fiainan'izany olona mandresy zany, ny fiainan'izany olona modely zany, dia mila mianatra mba mamonjy ny hafa. Mamonjy ny hafa. Izao mba fa nivonjenao tagnatin'ny raha sarotro. Ndraindray ravana antsika na mba mamesira olo tsy efa tsika. Tsy tanao ny fandroaligny eo. Tsy mamakasira eo. Zay amin'ny olona kory reka. Tsy mamakasira. Izy koa ny mifangaro ratsiratsy amin'ny totro foana tsy fanomezan-tsira androaligny io. Tsy raha hoe fadiana zany. Fa mifangaro ratsy am-pagnahy madinidinika. Nefa vao midimy olona angaty kasira taminao. Tsy tanao anatona fariva io. Naso mipiditra anao. Nefa tsy tiana aminy. Mba mianary rehefa mba mamonjy ny hafa. Mba hontania hoe olona akaikinao io mba fiainany zao mba efa vonjenao. Mba hontania hoe. Hitanao matetika, anao rehefa manana ny don mpamonjy ny hafa io, rehefa anao tratrina problème tsisy mamonjy. Satria anao tsy natao hivonjeny. Tsy mahavoaremarkena zany. Misy toa anao mahina kiny dia tsara angaty io. Zay mba fagnanovako amin'olo zay. Fa anao tsisy mamonjy. Satria le fanomezana mahasoaka agnatinao hafa mihitsy. Anao natao hamonjy olo. Dia fa aza mitomagny hifindra plasy hafa eky. Mijanao amin'io anao. Ny sasany mitady andray décision za manomboka niany za tsy hamonjy eky. Anao fa manonga io ka mijotsy koa le roa. Anao fa modely jusque farany. Anao fa voata jusque farany. Amen. Ndany rehefa mba magnano raha karan'izany. Ary amin'ny fiainana mba misy fotoana antegna. Ohatra anao mba mavidy 20 kapoaka, mba angalà 2 kapoaka, 3 kapoaka amiziny mba ataovy misisiny akeo. Réserve. Mba monjena le sahira. Vidy varigony raika igny anao mba angalanao hely akeo mba miaina le sahira. Tsy sany ravana antsika indray fa na vary kapoaka raiky tsy fotsika miaina olo sahira. Fosifosainao raiky tana tsisy varany mihitsy izy igny manandady. Raha misenizika igny miasa miporo. Atao dradragny raiky tanàna raiky jany olo.
Tsy zany toetran'olo mpandresy zany. Tsy zany toetran'olo loran'ny mpitahina zany. Fa mianatra mamonjy ny hafa. Le izy tsy mora. Fa zany tompoko natao hoe toetran'Andriamanitra. Andriamanitra nanana ny paradisa na ny tsara be tao nanorony tambony tany teto ndraiky. Andeha hamonjy ny mpalota. Tsy andeha hamonjy pastera na hamonjy mon père na ma sœur, fa andeha hamonjy mpalota. Olo farany ratsy zany izy vonjeny. Ninonao nefa tantininao. Tsy vonjenao. Jesosy nefa jiolahy tambony azo fijalirana. Araiky tamin'ny ankavia, araiky tamin'ny ankavanana. Araiky iny agnadaladala ananjy asaha sisa tsy azo Jesosy tamin'iraiky. Fa mbola ozy Jesosy raha io mamelany elony. Fa tsy fantanjay atao. Iny jiolahy iny eo za tafiditra andavitra ganganao ndray andro mahita surprise. Iny ny antony izy vao vela elo koa dia mandova ny lanitra. Déclaration koa rambonin'iny. Jesosy zao no lalana ny famarinana ary fiainana. Tsisy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalana. Izy mivolagna mpabe maso hoe raha eo mamelany elo zala mpamolana eo. Ianao fa tsy fantan'izay atao. Dia le raiky anaty amin'ny ankavanana ndraiky koa mba tonga saina kely izy dia ozy hoe raha mba tonga amin'izany fanjakanao zany ianao mba tsarovo za. Dia hoy Jesosy koa mantsy anazy anio ihany. Miamako zareo telo lahy zany nagnano démonstration hoe rehetra zay afaka miditra ny lanitra. Na ny farany masiny, na ny farany makota, na ny farany ratsy fagnahy, rehefa Jesosy mampiditra anao ao tafiditra. Dikan'izany aza saragna amin'ny Jesosy fiainagnanao. Na ratsy karakory ianao fa rehefa velan'i Jesosy ny heliko miditra agny ianao. Toetran'i Jesosy iny efa ravana dia mamonjy ny hafa. Toetranao mbo karakory. Dia ndery avy navaditsika tsy vavonjitsika. Namana naontra izy amin'iny efa misy 10,000 elana ny paozy tsy nany ramoseny. Na sitriny. Tsika rereo. Ta iny tompo aneno mamonjy ny hafa. Vakio ny Genesis 14:16. Mbola i Abrahama ihany io. Genesis 7:20. Dia ny andininy 5:20. Inona ny zavatra nitranga? Genèse 14:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy, ary lota ralana sy ny fananany dia nampodiny koa mba mivehivavy sy ny vahoaka. Alleluia. Teto zany ny babony fahavalo, babony Filistina ery lota. Lasany madamin'ny lota, lasany fananany lota, lasaka daholo zay raha jiaby mba tsaratsara tamin'ny lota, lasany fahavalo. Dia inona ny zavatra nitranga? Lasa ndraiky Abrahama niavy tamin'ny fahavalon'ny lota. Nefa io i lota le tia tegna. Io i lota le fa angafongafondraha foana menan'i Abrahama fa le tsaratsara jiaby mibodosina anan'ny jirety. Fa i Abrahama tsy ohatran'izany. Fa izy mihitsy nefa manana toetra tia mamonjy ny hafa. Alleluia. Na olo faran'izay tia tegna izy na azo vonjegna foana. Pastera tsy aminao moka izay. Azy magnantony pasteur mahaiky voadony. Ia, zany toetran'Andriamanitra. Tain'i Jesosy alenao. Mbola namonjy anazy ihany Abrahama. Io ny toe-pon'olona teo andeha lavitra. Izy koa anao tianao anao mba hipetrahany zany fanamasiny zany. Izy koa anao tianao anao mba hatsapa zany ampiasain'Andriamanitra zany, mila manana toetra tia mamonjy ny hafa. Amen. Raha anao tsy mbola tafiditry ny hafa, Andriamanitra tsy amin'ny fahasoavana anao zany. Ny herin'Andriamanitra manko ravaka tsy natao an-tegna zireriky, fa natao any hafa. Hitanao n'olona raha mianatra dokotera, tsy hoe mba ho dokotera ny tegnany, fa mba andeha hitsabo olo jiaby. Ny olo raha mpitsara izy, tsy andeha hitsara ny tegnany, fa andeha hitsara olo hafa. Ka raha anao ametran'Andriamanitra osotra, fahasoava agnatinao kao, natao any hafa. Raha tsy mbola manana fotoana ho any hafa ianao, sarotra be ny andeha ampiasan'ny tompo anao maximum. Ta iny tompo aneny fiainanao. Alleluia. Amen. Tsy hoe rehefa nanao adosoana ny namana dia latsaika. Maro amintsika rehefa misy namantsika magnano adosoana dia latsaitsika. Ataontsika resabe, ataontsika korana, na izany nagnadary
gospel. Gidra zao tsy nampoiziko oye fa jereo fanjavotry nataony Abrahama na dia nagnano raha tsy nanjary anazy zao ary Lota mbola izy koa namonjy any Abrahama namonjy any Lota. Amen. Hazalatsaigna ny namana fa danampio. Hitanao zao ny fitaomanao olona nde hivavaka eto am-piangonana eto dia efa famonjena ny hafa zany fa tsy voatery hoe ara-materialy ihany fa mamonjy ny hafa ianao zany nanaka gn'olo tsy andeha agnaty afo be ianao zany. Amen. Dana mba mianatra manao an'izany toetra zany ianao, dana mba jerevo ndraikindraiky fa misy olo io mila famonjena avy aminao. Amen na? Alleluia. Hitanao matetika mahatonga an'ireny problème miverimberina amin'ny fiainantsika reny agnatin'izay Andriamanitra tiany me message ianao ary ninino zavatra saky lalovanao misy message fo agnatin'izay, misy tian'Andriamanitra tongavana fo agnatin'izay, tiany ianao mpandresy, tiany ianao mba hitan'ny voninahitr'Andriamanitra, tiany ianao mba hanana karaktera miavaka amin'ny fiainana. Alleluia. Dia io anefa rehefa mila toe-po zany anao teo, toe-po no miantoko an'izany atao hoe lalana amin'ny fiarahana amin'ny tompo zany. Zany natonga ny Eli rehefa andeha hamindra ny onction tamin'ny Elisa dia nitesteny mihitsy Elisa hoe anagnany Elisa ve toe-pony Eli io. Zany hoe ny mila le onction ny Elisa dia mila olo mazaka vavaratsy. Pake moa zany azony Elisa zany. Zany nagnino na lasa zay koa tanolokely tao torava misy teteky niverena anao ino mo raha ataonao aminazy eto zaga nagnino anao eo zika za tsy hiala aketo. Amen na? Toe-po aiza ho aiza zao ny toe-ponao io le afaka mamaritra zavatra maro misy ane olona mety tsaratsarainao izy satria voniniany ny vavaka na vonimaly ny vavaka fa possible ny toe-po anagnan'io tsy anagnana. Andriamanitra nefa tsy mijery hoe Jehova fahaelany vavaka na ino fa ozy hoe Jehova Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa. Amen. Anao zany isan'andro avy ireny vakina ilesony rehefa tonga an-trano anao ro toetra telo ny Abrahama voazaha toetra tao anatin'ny tsifisina izy mahay manefitra izy ary tsy vitan'izany fa mpamonjy ny hafa izy. Mba mametraka famotanina aminao za nanomboka janvier jusky zao tsika mois de juillet zao izovy mba efa nivondrenao, izovy ny olo retsotra dia manakarinao ndraindray rehefa nasosikevitra tsy foitsika miana olo matazo loso beky very raha nivinao ndraindray tsika namba agnanatra olo hoe zao ataovananjy zao atao misasiny aro zao magnatoro vila mba magnotany ananjy karakory maro fagnanovana paty carbonate izy carbonate izy 10 koera levira izy 1 koera tsy le marina ny atorony ary izy io toetra ratsin'olo io toetra ratsin'olombelo tsy mba mifampizara raha tsara fa raha ratsy ary zany zavatra zany matetiky hita namba agnatina fiangonana misy karazana ataonay paster zany hoe matetiky misy sasany tsy mizara fahamarinany tsy atorom-pino ny tegna secret matapy misy meky very révélation zany misy sasany révélation zany avy amin'Andriamanitra tsy lany mandrakizay io zare ho agny enany dia zare koa misy fotoana foana za koa mila caméra saky magnay koa mbola caméra antsika fomboka zay da iny tomponena manampy ny hafa mba hotanikety ny olona tetinao anao ve mba vonona anampy ny hafa hoe. Alleluia. Vonga ho nisy tsy vonga raha mba vonona ianao anampy ny hafa hoe hivavaka ho anao za manomboka androany dia amintany koa izy anao ve mba vonona andefitra hoe. Alleluia. Raha vonona hoe anao andefitra hivavaka ho anao zany anao ve mba mazaka zahan'Andriamanitra toetra agnatin'ny tsifisina tanino izy hivavaka ho anao hoe za manomboka androany. Alleluia. Tiako amin'izao fotoana zao za sy anao hitsangana vetivety nao mba hitsangana tsika
Sangatsika dia raha sitraka ao ndao mba hifampitantana. Raha isy mihitsy ny tagnan'ny olona akaikinao, ndao mba hifampitantana antsika. Dia mba teneny moramora izy hoe hivavaka ho anao za io hoe. Alleluia. Dia tegna mba mivavaha ho ananjy edy e. Alleluia. Oka mba tena ho hisy afo na vavaka ito androany. Hoe toam-bavaka izy mba hazaka amin'ny fotoana mandalo tsifisiny. Hoe toam-bavaka izy mba hay andefitra raha misy zavatra tsy rariny mahazo anazy. Hoe toam-bavaka izy mba anisan'olona avita hamonjy ny hafa ninona zavatra mitranga. Ndao mba hiaraka ananatra ny feotsikisika sy anatin'ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay, raha eo mankasitraka anao zay, raha mbola afaka hivavaka amin'ity androany ity, miantso ny anaranao zay, mangataka ny famonjenao zay Jesosy ao, mba hijerany io lehilahy io ianao, hijerany io vehivavy io ianao, mba haritra izy raha mandalo tsifitsiny. Mivavaka Jesosy ao, mba havita andefitra izy ninona zavatra mitranga. Aoka zay fanany fandeferany zay hitoetra ao anatiny. Aoka zay fanany fandeferany zay hidina amin'ny fiainany. Aoka zay fanany fandeferany zay Jesosy anapaka ao anatin'ny lehilahy io, anapaka ao anatin'ny vehivavy io. Mivavaka ihany koa tompo androany, mba ho mpamonjy ny hafa izy. Mba hanatoetra izy Jesosy ao, havita hamonjy ny namana, hamonjy ny hafa, hamonjy ny gentilisa, hamonjy fanany lamao. Kolokoloinao Jesosy ao ampianarinao, ho ampaherezinao, ho ampahiratinao ny masom-panany. Ianao mihitsy Andriamanitra ao ampafantatra azy ny lalanaina, indrindra ny sekret mba hahatonga azy ahomby amin'ny fiainany. Misaotra tompo ao, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka masotoerina vetivety rehetra. Amen. Tegna nivavaka tamin'ny fonao ve anao te? Amen na. Raha mba nataonao tamin'ny fonao iny tsy maintsy mivaly mivavaka. Alleluia. Milona marana ko ny afatra mampahery anao za amin'ny anaran'i Jesosy. Mitraka foana, mijoro foana. Na mafy raha lalovanao mijoro foana, matokisana Andriamanitra. Aza miantehitra amina materiel, aza miantehitra amina vola, aza miantehitra amina toerana fandana miantehitra amin'Andriamanitra. Matokisany tompo ianao. Ary zany dia tena mampirisika anao foana mivavaha, mivavaha, mivavaha. Ataovy tsara fifandraisanao amin'ny tompo. Raha vao zavatra hitanao tady hanimba ny finoanao hisaraho malaky. Zany natonga ny Abrahama ny forsen'Andriamanitra ny saraka tamin'ny reny sy ny reniny, niala tao amin'ny trano ny reny sy ny reniny. Satria nisy zavatra tady hanimba ny finoan'i Abrahama tao. Ireny namana fantanao fa tsy mitovy finoana aminao, tsy manaiky mihitsy ny fivavahana zay ataonao, tsy tokony ho namanao reny olo reny. Sokadio olona fantatra izy manompo zao. Ianao dia efa maro ny olona napetraka amin'ny plasy iny. Io mifankafantatra ho antsika sisa. Raha misy magnotany hainao maro agnaran'Andriany, la fantako. Eran'izay. Fa tsy asiana fifandraisana. Fa atsika indray na dia olona efa hitanao fa hanimba anao zao. Olona efa hitanao fa tsy milamina zao. Mbola reny ndraika ataonao kamarady. Tadio fa misy karazan'olona tonga amin'ny fiainanao a, andeha anaitra an'le toetra ratsinao ndraiky ny dely. Anaitra le toetra ratsinao. Fantany tsara fa anao tanao olo mpina-tsigara. Isy tonga andragnonao izy mampirehitra fo. Toravo izy miala kato tegna fa manimba sansy anahy. Ya. Tegna tenenina magnanjany mihitsy miala mariny anaky koa rô sigara an tegna fa anaky ny fidiram-boloko ndraiky anao io tegna. Ya, tsy mety aminao an tegna sigara, fady ao. Tegna tompo ianao. Reny olona be resaka, misy karazana resaka rehefa manimba finoana. Raha te hiaigna fiainana mpandresy ianao, tsy raha jiaby hitandrignesa. Na hatramina radio io ary tsy radio jiaby hitandrignesa. Tsy zay olo mivolana fa pasteur tandrignesa. Fa zay olona hitanao kosa fa anangana anao, ampahery anao, anosika anao amin'ny finoana, tandrigneso. Alleluia. Mamila mamandinika antsika. Tsy zany amin'izao fa raha andeha koragn'olo aminao dia anareo zay mivavaka sabotsy sa mivavaka andalahady. Ino bénéfice azonao amin'izay? Nefa reny tegna tianao tandrignesa. Nareo koa zay magnamaly amin'ny satsia ao. Raha volanao an tegna mividy amaly amin'izay. Anareo koa zay rehefa zavatra zany hiteraka contradictoire, iala malaky. Fiainagnanao zalanina amin'izany. Azo mandany lera andeha hiadivitra amin'ny raha tsisy dikany. Ay tompo ianao. Za taloha rehefa olona magnotanitany an'ireny dia valiko mazava tsara. Anareo moa ny sabatista sa lahadista? Io za amin'andro zay tozourista.
Mivavaka latsinainy zao tsika maray mandray. Mivavaka tsika talata, mivavaka tsika larobia, mivavaka tsika zoma, mety daholo amin'izay mivavahana. Satria tsika tsy mivavaka amina andro fa mivavaka amin'Andriamanitra. Tsy mitandrina andro fa mitandrina tenin'Andriamanitra. Alleluia. Zany apetrao tsara zany, ho principe de vie nao. Ka raha olona mbola tady hiady-hevitra amin'ny raha tsy milamy, hialamo marina anazy. Atsika be zany Indray no hita mitandrina radio le magnapepepe. Zay tsy vita batisa nama amitsika tato. Very daholo mbantaolana. Rehefa le tianao tandrinesa zany nino? Very manino? Zany nefa ny radio tianao tandrinesa. Tainy Jesosy ianao. Am'izao andro fa sarotra zao, raha andehanana an-danitra tokony ampiasana aloha. Raha mba hagnova fiainana-tegna ampiasana aloha. Raha mba hitondra fanasitranina ho anao ampiasana aloha. Fa raha voazavy tady hanimba anao ka hampihevitra anao, isara malaky. Tainy Jesosy anenao. Amen na? Mialoha ny anatanterantsika fanatitra faharoa, mba te hivavaka manokana zao ho an'ny olona marary tonga eto. Iza daholo ianao marary tonga eto. Aza misandoka aretina, doko tsy marary tena mipitraha. Raha regninao anao misy raha maneko vatananao mitsangana anao. Mitsangana fa hivavaka zany. Aza menatra fa hivavaka ho anareo zany. Zay marary mitsangana. Fa hivavaka ho anareo zany. Taligny ndraiky say marary posy anao mitsangana dikotriko. Hivavaka tsika. Raha tsy mampanina anao petrao faritra marary anao ny tagnanao. Kotraka marary anao. Petrao faritra marary anao ny tagnanao fa hivavaka tsika. Atsika fiangonana kosa anao mba hiara himba mbavaka hivavaka ho an'izy ireo. Mba hikasika azy ny fanamasina ary anasitana azy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny joroka eto. Andriamanitra mahagaga ianao naniraka nena nangana an'izao fiangonana zona firaisana izao. Mivavaka tompo androany satria anao niteny misy marary vao aminareo. Aoka izy ampiatso ny lolo ny fiangonana. Androany Jesosy mivavaka. Mandoka ny fanahy ny aretiny. Manapatapaka ny ozy ny aretiny. Miala amin'ny lehilahy io. Miala amin'ny vehivavy ny aretiny. Ampian'io ity manonona fanasitranana ho anao aho. Aoka ho sitany ianao. Midiko levina ny loharany aretiny. Sitany ianao. Midineko ny fanasitranana ny zao manasitany. Raiso ny fahasoavana ho sitany. Midiko mitsaka ny fanaitenany. Manjavona ny fivondosany. Reo zavatra mandehandeha anaty fiboany. Ny aretina tension. Zay mety endrika fibrome, makista. Hozonoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy petro anatin'ny vatana. Mifanantona nofo ratsy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'izao ankehitriny izao. Fanasitranana ho any marary. Na iza misy ianao ka marary ianao, raisy ny fanasitranana. Ho Yahweh sitana. Raisa ny herim-panasitranana zany. Hiasa ny fiainanao any Andriamanitra. Anomenao fahasoavana izy. Amitsaka ny fanaitenana io. Atory tsara amin'izay ianao manomboka androany. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manjavona ny aretina. Ary didiko ritatra amin'ny loharaniny io aretina io. Zao de zao. Raisy ny fanasitranana ho anao. Raisy ny fanasitranana ho anao. Ambarako ary fa sitrana salama ianao. Mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoterina vetivety ianao. Raha misy any koa eto matsaro ianao fa mila vavaka manokana ny fiainanao. Mitsangana ianao amin'ny toerana misy ianao. Zay rehetrarehetra mila vavaka. Tsy hanavaka nizaniza zany. Fa raha fantanao hoe mba tianao mba hoentina mivavaka ny fiainanao, mitsangana ianao. Napetrao ny fonao ny tananao. Ny avereny hoe raha io manatona anao aho. Miantso anao aho. Mangataka famelan-keloka anao. Diovy amin'ny raha anao aho. Mila fanampiana aminao aho Jesosy. Onka ianao hanokatra lalana ny fiainana. Onka ianao hamamy problemako rehetra. Onka ianao hiasa ny tokantrano. Hiasa ny fiainana. Ary hanova ny tantara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka amin'izao fotoana izao aty. Ho anao izay manana olana amin'ny lafiny ara-bola. Amin'ny lafiny tokantrano. Amin'ny lafiny arak'asa. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy hiala anao io olana io. Ireo karazana zavatra manahirana. Naveza. Hozonoko amin'ny anaran'i Jesosy anao vatanao. Miala ny sainao any. Miala ny fonao any. Miala ny fananao any. Miala ny toeram-piasanao any. Manao delivrance zao. Okoraka aminao.
fon'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Misaotra fa niasa teto indray ny herinao. Niasa teto ny fahasoavanao. Niasa teto ny famoramponao. Niasa teto ny fahagaganao. Oka mba ho hivadika fijoroana vavolombelona ho an'ny tsirairay avy ny fotoan'androany. Oka mba ho lasa famonjena ho any am-pona ny fotoan'androany. Oka mba ho hisy kasika mahery vaika tompo-palala ho amin'ny lafitenany rehetra. Hiasa ianao misy atokantrano, misy ambatan'olona. Ireo izay manaraka ny any amin'ny andirekta, hiasa ianao Jesosy ahy. Vangio ireo izay any ampitan-dranomasina. Naiza naiza faritany misy azy, vangio izy. Oka hiseho ny voninahitran'Andriamanitra. Misaotra Tompo. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Miderana mba hifantoka tsara amin'izao fotoana izao. Nirasinao hiaraka ihany koa teo anatin'Andriamanitra. Miderana Lazon'Andriamanitra ny zavatra tena mampalahelo anao ny fiainana. Inona ny zavatra tena mampalahirana anao ny fiainana. Tiako mahaboraka ao eto amin'ny fanamasina zany ianao. Inona ny zavatra tsy ampy ao amin'ny fiainanao. Inona ny zavatra banga tena nisy Jesosy ahy. Ilako fanampinao any amin'ny toeram-piasako ahy. Ilako ny fanampinao any anatin'ny tokantrano. Ny compteko any amin'ny banky. Ny trosako hoe Jesosy ilako fanampinao. Ny aktivité zay ataoko Jesosy ahy, ilako ny fanampinao zany. Oka ianao androany mba tena hiresaka amin'Andriamanitra. Teneno mihitsy izy, tenenao ny folo manontolo. Ampio ahy Jesosy, ampio ahy fanamasina. Oh, halleluja. Miderana fanamasina. Halleluja. Aza manaiky ianao nanda tsy mandray valim-bavaka. Tiako mba tena hiresaka amin'ny tompo ianao ny misy piasaona lovanao io. Ny amin'ny zavatra sarotra. Maheno amin'ny fotoan'ny fanafa misy olona miatika olana eto. Misy olona miatika aty eto. Misy olona anatin'ny fahadisom-panantenana eto. Tiako ianao tena mahivava anao fonao reto.
Mamanya tsika tontompo amizao fotoana zao. Anomenao zay tsy atadiavinao izy. Anomenao vaolana izy. Tokanao mba hiresaka aminy. Tokanao mba hanagoraka ny enta mavesatra aminy. Oh, haleluya. Haleluya. Asa mangina relasi nabaga mamtenena mnandremanite nao lasa wasi zavatra manahirana anao io lasa wasi zavatra mampitebiteby anao io lasa wasi zavatra mampalahelo ny fonao io. Oh, haleluya. Oka entinety ny afony fanamasina amizao fotoana zao amahaola manasitana manome fiainana verendanitra saotako makasitaka anao zao mitena anao zao manome vavata ianao tesoro ianao tesoro no manasitrana katsiana fena tany areto katsiana fena tony aretiko ninga fonao zay tsy hay faritana raha io zay entiko ianao le miombo teo Kalvari ianao le miombo teo Kalvari no anakinako ny fiaina no anakinako ny fiainako ianao mahita ny antsaiko aty ianao mahita ny antsaiko aty no antenaiko hamonjy ny maraina koa io
Haleluya. Zay ny fotoanantsika teto, mino fa feno